amin'ny fifaliana mirakariva no iarana mandika ten'andriamanitra amin'ny alalan'ny loha-hevitra lehibe miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina ry havana malala. Zava-dehibe no ataon'i Jesosy Kristy ho antsika ho amin'ny fitoerana masina ankehitriny dia tombontsoa antsika ny mahafantatra araka ny voalazan'ny ten'andriamanitra izany asa ataon'i Jesosy Kristy izany sy mampafantatra antsika ihany koa ireo dingana izay ataontsika miaraka amin'i Jesosy Kristy rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika. Andeha hivavakantsika dia roso amin'ny ten'andriamanitra amin'ity andro fahaenina ity. Andriamanitra raina izay ny an-danitro misaotra anao zahay raha mbola homenao tombontsoa afaka ny andinika sy andray ny afatra avy aminao. Tompo lehibe ny famonjenao ary lehibe ny asa izay ataonao anay ao amin'ny fitoerana masina. Ataovy resy lahatra ny amin'ny famonjenao ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro fahentsika miroso amin'ny dingana miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina isika. Tamin'ny andro teo aloha dia nofantatsika ny amin'ny hoe manatrika ny altara satria izay tokoa no ny zavatra voalohany andalovana rehefa miditra amin'ny fitoerana masina dia rehefa miditra amin'ny varavaran'ny tabelina kely ny zanak'Israely dia ny altara no voalohany atrehanao kanefa mialohan'ny anatrehany any altara dia hitantsika omaly mila mitondra zanak'ondry izy ary miaiky ny fahotany eo amin'ilay zanak'ondry izy dia vonoina ilay zanak'ondry dia atao fanatitra eo amin'ny altara. Dia hitantsika omaly ravana malala ny amin'izany dingana izany dia ny fiekekeloka eo amin'ny Jesosy Kristy. Ny fiekekeloka eo amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny dingana zay nojerevantsika omaly. Miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny fitoerana masina dia tia melany elokontsika Jesosy Kristy. Zay zany ny afatra tena pitay. Famelan-keloka. Zay ny hitantsika omaly. Famelan-keloka. Ny androany indray dia mirosika ao amin'ny dingana manaraka dia aoriana ny fanatitra dia misy an'ilay tavy fisasana. Tonga dia mazava ny tiana ambara amin'izany zay misy rano ao amin'io tavy io dia mila misasa rehefa hiditra ao amin'ilay fitoerana masina dia mila misasa ny mpisonina eo amin'ilay tavy fisasana izany. Mila sasa fanadiovana amin'ny teny frantsay purification. Zay zany ny dingana zay tiany Jesosy hiarana amintsika raha hiaraka aminy ao amin'ny fitoerana masina isika. Tsy hoe mamela ny fahotantsika fotsiny izy fa te hanadio antsika izao na voalohany toko voalohany andimy fasivy toko sandry zay vao novakitsika maly dia mazava ny voalazan'ny ten'andriamanitra aika izany milaza ny asa ataon'i Jesosy amin'ny fitoerana masina io toko sandriny io ary mampafantatra ihany koa ny dingana izay ataontsika miaraka amin'ny Kristy. Dia zao ilay voalazany hoe raha miaiky ny fahotantsika isika ao izy dia mahatoky sy marina izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izany ka mamela ny fahotantsika. Zay le hoe famelan-keloka. Mamela ny fahotantsika izy ary tsy vitan'izay ihany fa toizany hoe manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Famelan-keloka, fanadiovana. Zay no ataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina ankehitriny. Sady mamela ny fahotantsika izy no manadio atsika izy. Ry havana malala. Inona ny tiany Jesosy ho ambara amintsika ny amin'izany fanadiovana izany. Mazava aloha zany fa tsy afaka mihitsy niaraka amin'ny Kristy na hiara-mitoetra amin'ny Kristy ao amin'ny fitoerana masina raha mbola maloto
fa mila diovina zany isika raha miara-miditra am Kristy eo amin'ny fitoerana masina isika de mila voadio ho afaka amin'ny fahotana rehetra tsy afaka ny hoany an-danitra isika rehavana malala ka mbola maloto fa mila voadio isika satria te hiara-monina amintsika ny Andriamanitra zay foana zany le nataontsika tamy voalohany te hiara-monina amintsika ny Andriamanitra te hiara-mitoetra amintsika ny Andriamanitra dia mazava be zany le dingana zay ataotsika raha te hiara-monina amintsika Andriamanitra de mila voavela eloka isika ary mila voadio ihany koa isika ny ten'Andriamanitra de milaza ry havana malala ao amin'ny Jeremia 2:2 2:20 de ahoana voalaza ny ten'Andriamanitra ndao vaky isika Jeremia 2:2 de ozy izy ny ten'Andriamanitra miresaka fanadiovana izy fa na de amin'ny sasa sira azo azy ianao ka makalavenina betsaka hanadiovana anao izy manao ny fomba rehetra zany mba hanadiovana anao hanadiovana n'inona ny elokane sy ny fahotana satria zay ny voalaza manaraka eo ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany ho Jehova na dia makalavenina betsaka azy ianao mba hisasanao ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako dikan'izay tompo de zao raha vao miresaka ty fanadiovana ity sika dia tsy misy afa-tsy Jesosy iray ihany no afaka manadio anao dikan'izay zany tsy ianao zany miezaka ny hadio ianao tren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba mahasamihafa zay le volazany hoe na de amin'ny sasa sira azo azy ianao na de makalavenina betsaka azy ianao manao anitsy mba hanananao an'izany hoe purification zany mba ho voadio ianao eo anatrehan'Andriamanitra hoe mila mandro ary ananina ary ianao mila manao an'izao ianao mila misasa tsy haiko amin'ny fomba mahasamihafa ry havana milala ny ten'Andriamanitra de milaza ny elokao de mbola voasoratra eo anatrehako ihany ho Jehova satria nahoana satria Jesosy mihitsy no miteny ahoana sy Jesosy ao amin'ny Jaona 3:13 Jaona 3:13 de mazava tompoko ny teny Jesosy de ozy izy Jaona 3:13 zao lazainy Jesosy fa hoy Petera taminy sanatria raha nasa ny tongotra ianao eto zany Petera dia miteny hoe sanatria ianao ve no anasa Jesosy de ahoana sy Jesosy Jesosy namaly azy fa hoy Jesosy hoe raha tsy hosasako ianao dia tsy anana anjara amiko ravana malala mazava ny teny Jesosy Kristy raha tsy hosasako ianao de tsy manana anjara amiko izake zany manasa Jesosy iray ihany no afaka manasa Jesosy iray ihany no afaka manasa anao raha tsy hosasako ianao Jesosy tsy afaka ny anana anjara amiko ianao ary zay mahatonga le tena any amin'ny Jeremia 2:2 hoe na dia misasa sira azo azy ianao sy ny sisa ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako satria Jesosy iray ihany no afaka manasa anao Jesosy iray ihany no afaka manadio anao raha ny tena marina aika izany le tafisasana ao amin'ny fitoerana masina zay mampiseho fanadiovana Jesosy Kristy mampiseho Jesosy Kristy manadio ny fahotanao Jesosy Kristy manasa anao manasa ny elokao Jesosy Kristy dia inona ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainantsika ary satria zao zany zavatra anseho rehefa hiditra ao amin'ny fitoerana masina ampisolona dia tsy maintsy misasa eo amin'io tavy misy rano io izy tsy maintsy misasa eo izy de inona ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainantsika ndao ary tsika maky ny ten'Andriamanitra
ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andihy fahadimy aona volazany ten'andriamanitra jaona toko fahatelo andihy fahadimy jesosy any ko no milaza an'io teny io de aona zy jesosy raha iara hiditra amintsika eo amin'ny fitoerana masina de aona zy izy jaona toko fahatelo andininy fahadimy jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy ry avana amilala mazava ny teny jesosy raha misy olona tsy ateraky ny rano miresaka rano ane jesosy eto hoe miresaka rano raha misy olona tsy ateraky ny rano avy eo anaty rano de tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra ina moa tianao lazaina am'zany jesosy kristy ane mipetraka ao amin'ny seza fiandranan'andriamanitra eo tananakavan'andriamanitra de milaza izy hoe raha misy olona tsy ateraka avy eo anaty rano dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy ka hiara-monina amin'andriamanitra hiara-mitoetra amin'andriamanitra inona ny tiana ambara am'izany teny zany ara mazava ny teny jesosy kristy asan'apôstôly no andeo fakitsika asan'apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny fa enina ambiny folo ahoana voalazany ten'andriamanitra asan'apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny fa enina ambiny folo zao voalazany ten'andriamanitra ndao vakitsika ary ankehitriny inona ny mampijanona anao asan'apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny fa enina ambiny folo ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsony anarany ary aoka hatao batisy ianao ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao aikay zay ny tiany jesosy ho ambara am'le hoe raha tsy hosasako ianao tsy anana anjara amiko raha tsy hodioviko ianao dia tsy anana anjara amiko raha tsy ateraky ny rano ianao de tsy hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra de voalaza le asan'apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny fa enina ambiny folo hoe aoka ho atao batisy ianao ka hosasana ho afaka amin'ny fahotana hosasana ho afaka amin'ny fahotana atao batisa ateraky ny rano sy ny fanahy ateraky ny rano sy ny fanahy ravana malala izany no afatra zay tiany jesosy omenanao raha hiaraka aminy ao amin'ny fitoerana masina ianao dia tianadio anao izy tianadio anao izy tianasanao izy ho afaka amin'ny fahotanao de mitena aminao izy hoe raha tsy ateraka indray ianao tsy afaka niditra amin'ny fanjakan'ny lanitra de aoka ianao atao batisa ka hosasana ho afaka amin'ny fahotanao inona ny tena tiany jesosy ho ambara inona no tiany jesosy iseho eo amin'ny fiainatsika tsiraray avy inona ny tiany aseho amintsika fiainatsika tsiraray avy ndao amaky ny ten'andriamanitra sika any amin'ny apokalipsy toko faefatra ambiny folo ny andininy faefatra ndao vakitsika ny ten'andriamanitra apokalipsy toko faefatra ambiny folo ny andininy faefatra de ahoana voalazany ten'andriamanitra de ozy izy ireo no tsy voaloto ao tsy indritsika tsara ireo no tsy voaloto tamy vehivavy ozy izy fa virjina izy ireo no manaraka ny zanak'ondry de tsy iza fa jesosy ireo no manaraka ny zanak'ondry naiza no aleany ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra an'andriamanitra sy ho any zanak'ondry ireo no manaraka ny zanak'ondry naiza aleany manaraka an jesosy manaraka an jesosy naiza leany de zay ko no matoa titoloha hevitra atsika ty hoe miaraka amintsy kristy miaraka amin'ny kristy ao amin'ny fitoerana masina manaraka any kristy ao amin'ny fitoerana masina de voalaza le apokalipsy teo hoe manahoana moa reo olona zay manaraka any kristy ireo de ozy izy izy hoe ireo no tsy voaloto ireo no tsy voaloto madio voasasa virjina ozy izy madio
zay ny tian'olona zaina am'le vejina fahadiovana madio ary tsy voaloto tsy hoe tsy maloto izy fa olombelona maloto ane naloto izy reo hoe tahaka nisy azy nylaza hoe lozako fa lehilahy malotomoditra ary ny ten'andriamanitra koa de milaza hoe samy efa nanota izy rehetra olombelona naloto ane izy reo hoe fa voadio ary voasasa de zay mahatonga le teny hoe tsy voaloto izy satria efa nodiovina izy ary efa nosasana izy dia manaraka ny Kristy manaraka ny zanak'ondry naiza alehany ry havana malala ten'andriamanitra de milaza ao amin'ny Matthieu 7 fa Jesosy Kristy dia nanome ohatra ho atsika le zanak'ondry n'Andriamanitra de nanome ohatra ho atsika tsirairay avy de zao mivoalazana amin'ny Matthieu 7 ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra Matthieu 7 manomboka amin'ny andininy 17 de zao mivoalaza ny ten'Andriamanitra tam'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba hatao batisa nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa de ozy izy lasan'ny apôstôly 2 hoe aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao ay zay ny hevitry le batisa fanadiovana amin'ny fahotana kay le batisa de eto Jesosy dia nanantona ny Jaona mba hatao batisa zany hoe hodiovina amin'ny fahotana dina tokoa ny zavatra anseho zao ny toiny fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa ka ianao indray vany makaty amiko nanda Jaona hoe Jesosy ianao ane tsy mila atao batisa satria ianao tsy nanote fa izao no mila ataonao batisa izao no tokony ataonao batisa de aonao sy Jesosy andininy 15 fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amitsika atanteraka ny fahamarinana rehetra ka deny ekeny izy ekeo ihany ankehitriny mba atanteraka ny fahamarinana rehetra ka deny ekeny izy tia ny ten'Andriamanitra olazaina sy ampahafantarina anao de tsotra ihany Jesosy mihitsy nanome ohatra ho atsika izy nanome ohatra dia nanaiky ny atao batisa ho sasana mba ho afaka amin'ny fahotana na dia fantatry Jaona aza fa tsy tokony atao an'izany izy nanda azy Jaona de hozy Jesosy hoe ekeo ihany mba hatanteraka ny fahamarinana de satria izy le zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaitra amin'ny fahotana zao tontolo zao izy nanome ohatra ho atsika ny am'izany fanadiovana izany de miteny amitsika izy manao hoe ianao ihany koa raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao de tsy hiditra amin'ny fanjakalanitra ary ianao raha hiaraka amiko any amin'ny fitoerana masina hanaraka ianao naiza lehako mila diovina ianao mila sasana ianao ho afaka amin'ny fahotanao ry havana malala Jesosy Kristy no manadio Jesosy Kristy no aseho an'ilay tavy fisasana zay misy rano Jesosy de tia hanadio anao Jesosy de tia hanasa anao ho afaka amin'ny fahotanao ary miantso anao izy mba hanantona azy ary miantso anao ihany koa izy mba hanaraka azy zay le volazana Apokalipsy ireo no nanaraka ny zanak'ondry naiza lehany miantso anao izy mba hanaraka azy zany ane ny teny ao amin'ny Matthieu 4 hoe manarahy o Jesosy manarahy fanelinao ve ny hiaraka amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina hiara-miditra amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina hanaraka ny Jesosy Kristy naiza lehany mila sasana ianao
mila diovina ianao, mila mandalo an'le tavy fisasana ianao, de tsy navanipatisa. Jesosy de tia nadio anao. Raha tsy ho sasako ianao, hoy Jesosy, tsy anana anjara amiko ianao. Tsy afaka ny anadio ny tenanao ianao. Olombelona tsy afaka ny anadio anao. Jesosy ray ihany no afaka manadio anao. Izy le zanak'Ondrin'Andriamanitra. Raha namela ny heliko ao izy, rehefa naiky ny fahotanao ianao teo amin'le zanak'ondry, dia natao fanatitra le zanak'ondry. Raha namela ny heliko ao izy tamin'ny analan'ny fanatitra ny tenany, ankehitriny indray izy dia tia nadio anao amin'ny alalan'ny rano, de tsy nafanipatisa. Izy mihitsy zany nasion'le rano zay manadio anao ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Izany tokoa ve ny fanelinao dia ny mba ho voadio sy ho voasasa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ndao ary vavaka isika. Jesosy eo, diovy izahay, sasao ho afaka amin'ny fahotana izahay. Jesosy eo, reseo lahatra ny amin'ny famarinana izahay, zay voalazanao hoe ekeo ihany, na dia tsy tokony atao batisa azy ianao, dia nekena ny atao batisa mba tanteraka ny fahamarinana rehetra. Reseo lahatra ny amin'ny fahamarinana izahay, ny amin'ny fahaterahana indray. Mila ateraky ny rano sy ny fanahy izahay, mila sasana izahay amin'ny alalan'ny batisa no anasana sy anadiovana. Reseo lahatra ny amin'izany izahay, ka mba ho tanteraka aminay ny teninao, manao hoe ireo no tsy voaloto satria efa voasasa izy, efa voadio izy, ary ireo no manaraka ny zanak'ondry naiza lehany. Te hanaraka anao zahay, ary te hiaraka aminao zahay ao amin'ny fitoerana masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra, ary Jesosy Kristy Tompo ane hanatanteraka ny fanavotana zay ataony ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina ho atsika tsiraravy. Amin'ny manaraka ny fiadan'ny Tompo ane ho amintsika rehetra.